Ato anatin'ny commune ny Mahabo, districtny Mahabo, faritra Menabe misy atsika amin'izao fotoana izao. Manohy ny fanatanterahana, diabe ny famokarana. Diabe ny famokarana moa zany dia ataon'ny ministera fambolena sy ny fiompiana ho fampihofanana FAOB, fampahafantarana FAOB ireo teknika mpambolena izay tokony hamparitaka eto Madagasikara ary ireo teknika fiompiana izay tokony hamparitaka eto Madagasikara izay. Androany dia misy niavaka ty diabe famokarana ity satria tonga teto ary anisan'ny sitraka ny fampiofanana FAOB ireo tanora aron'ny vahoaka ireo ary nametraka moa ny ministera fambolena sy ny fiompiana ny hijery manokana an'izy ireo mba ahafahan'izy ireo miary mba ahafahan'izy ireo mamelo tena. Androany ihany koa nataontsika ny fitsidiana ny barazin'ny Dabara. Barazin'ny Dabara anisan'ny barazy ngeza indrindra eto Madagasikara. Zavatra anisan'ny napetraka ny ministera fambolena sy ny fiompiana dia nijerenay manokana an'io barazin'ny Dabara io ary io moa zany efa nitenenay hoe ataonay ny afana anarenana an'io barazin'ny Dabara io. Amin'izao fotoana izao dia manondraka tanimbary eo amin'ny 2,000 hektara io barazin'ny Dabara io. Kanefa dia afaka manondraka velaran-tany eo amin'ny 2,000 hektara io barazin'ny Dabara io fa tsy maintsy misy fanarenana atao, tsy maintsy misy ihany koa fanamboarana sy fanohizana an'ireo foto-drafitrasa tsy maintsy atao. Izay no jeren'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana manokana ary ahafahana manatanteraka an'izany asa izany. Izany rehetrarehetra zany dia tafiditra ao anatin'ny fampiarana. Ny vina izay napetraka Andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara Andriamatoa Jaina Andry Rajoelina dia ny vina mahakasika ny transformation agricole na ny fanovana ny rafi-pamokarana na ny fambolena na ny fiompiana eto Madagasikara. Andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara ihany koa dia nametraka toromarika ho anay ministra indrindra fa ministra ny fambolena sy ny fiompiana ny hoe tsy hisy district adino, tsy misy commune adino. Androany isika ato anatin'ny commune ny Mahabo manatanteraka an'izany toromarika napetraka Andriamatoa filohan'ny Repoblika izany. Ny amaranako azy moa zany dia ny hoe na lavitra na akaiky ny toerana misy dia ny ministera fambolena sy ny fiompiana dia tonga any hitondra ny fampandrosoana fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara. Ensemble, transformons le secteur agricole.